mamerina ny fiarabanantsika rehetra tokatrano reny tena koa ny ambasadorany Ahosoa Aziadia no mandroso tokatrantsika reny amin'izao fotoana zao tonga amin'ny fotoana antsika izay efa antsika miaraka indrea ny hatsarany Ahosoa ny amintsika rehetra tokatrano ary ny asoavan'ilay avo indrindra mo misehatra manaiky sy miaina ny hatsarany sy ny asoavany indrindra lalana faraka ambin'ny folo ny fampianarantsika avy hatransika dia miditra amin'ny fampianarana hoe tena fampianarana avy any amin'ny devoly ny zay hoe trinité zany satria hojerevantsika hoe inona ny sary misy tao amin'ny lanitra lanitra rehefa niakatra nakany amin'ny lanitra lanitra any misy anazy any io zanak'Andriamanitra io dia inona ny sary misy any ka meloan'izay aloha tsika naoloantsika jery atao hoe lanitra lanitra veriko ndray mandeha satria misy io lanitra lanitra io no hojerevantsika kely mihitsy izay tenin'Andriamanitra zay mikasika io lanitra lanitra io azavaina amintsika rehetrarehetra zany dia hafa ny lanitra dia hafa ny lanitra lanitra ka ny lanitra lanitra zany ny lanitra ny io lanitra hitanao io mbola misy lanitra ny ambony any zay lanitra anazy dia nao jerevantsika kely araka amin'ny bokin'ny Deutéronomia 10:14 afakitsika Deutéronomia chapitre 10 verset 14 zany indro aniavandriamanitra ny lanitra sy ny lanitra lanitra ary ny tany mba am'izay rehetra ao aminy ka ziady aza rehefa amin'ny mampianatra anao ny any ambony dia lanitra lanitra satria le lanitra eo ambonynareo io le novan'ny olany fanandroana sy ny zatra maro samihafa ka tsika tsy eo fa ny azavaiko anao dia lany amin'ny lanitra ny lanitra ny mihitsiny zay misy an'io dada iava azy eo soa io zay loha resatsika eto zany atsika anao ventsika ijerindray mandehitsika mikasika ny am'izay lanitra lanitra zay ao amin'ny fanomeko atsika moa fa verindray mandeha any ho fanaporofona amintsika mihitsiny fa tena misy ny lanitra lanitra mpanjaka voalohany toko 9 andininy 17 mpanjaka voalohany toko 9 andininy 17 zany dia zao ny voalaza zao hoe azadino ndraiky izy le numéro WhatsApp apetra foana iny Andriamanitra va dia onona ety an-tany tokoa ny lanitry ny lanitra aza ny lanitra ary ny lanitry ny lanitra aza tsy omby anao koa mainka rehefa ity trano nataoko ity trano ten'Andriamanitra dia milaza mihitsiny hoe misy ny lanitry ny lanitra ka misy ny lanitra dia misy ny lanitry ny lanitra ka io Andriamanitra io dia any amin'ny lanitry ny lanitra no mipetraka fa ilay lanitra resantsika foana amin'ny olombelona amin'teny io dia io lanitra ambony lohanao io eo misy ny kintana sy ny planeta maro samihafa sy ny masoandro sy ny zavaboary maro samihafa eo aminy tsy io ny resantsika mihitsy rehefa miteny hoe lanitra fa lanitry ny lanitra ny resantsika mbola terma mbola tsy hainao zany fa zay natao hoe ziadia mampianatra anao ny teny zay mbola tsy fantatra atao saotra masina satria zany ziadia zany tena tonga monjy anao ary any ambara ny zava-miafina rehetra nataon'ilay nahary lanitra sy ny tany sy ilay nahary anao izay zao ampianarana anao zao ka hiditra am'izay tsy antsika hoe reresaka etso antsika dia any amin'ny lanitra lanitra am'izay ny resantsika tsisy izy eto amin'ity tany ty tsony fa ny ambony any dia izao am'izay ara ny voalaza saotra masina hoe maninona moa ny ambasadeur-ny Ahosoa Aziadia no miteny fa avy any amin'ny devoly io resaka trinité io dia tsotra kely ny antony aloha vatsika ndray ty ten'Andriamanitra ty hoe na izy izy mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianarany Ahosoa dia tsy izy izy jaona faharoa dia amin'ny andininy 7 zany zay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianarany Ahosoa dia tsy manana Andriamanitra zay no mahatonga ny ambasadeur-ny Ahosoa manazava amintsika foana ny fampianarana ny Ahosoa satria rehefa tsy mifanaraka amin'io dia tsy eo io Andriamanitra io ary ny afantarana fa tsy eo Andriamanitra io anao tsy afaka amin'ny fahotana io fa tsy maintsy manota foana ka rehefa manota zay ianao za manantena anao any hovonjeny Andriamanitra zany tsy miexista satria Andriamanitra io fa teny fa za tsy mihaino mpanota tsy hainon'Andriamanitra zany ianao ka izay le hoe izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianarana Ahosoa dia tsy manana an'Andriamanitra fa izay mitoetra amin'ny fampianarana dia izy no manana ray sy ny zanaka eto zany dia mametraka mihitsiny hoe ny afantarana fa ao Andriamanitra dia io fampianarana io mazava-be io soratra io hoe ny fampianarana zay mitoetra amin'ny fampianarana dia izy no manana ny dada iavasy Ahosoa ary ny fanaporofona an'izay dia ianao afaka amin'ny fahotana
ka tsy manota intsony afaka ny fahotana de tsy manota intsony mba firifina kely le retory fa tena mikorotana be mihitsy le sary ary mitsiketsika be mihitsy le izy zany fa parentese kely moa izy zany fa iditsamizetsika am'le teny zany ahoana zany na tonga ny ziadia mba sotrokany soany teny fa tena avy any amin'ny démonie la resaka trinité satria voalaza soatra masa mihitsy ny fa zay rehetra tsy mitoetra amin'ny fampianarany Jehosoa de tsy manana an'Andriamanitra inona zany le fampianarany Jehosoa ny fampianarany Jehosoa de mametraka mihitsy hoe misy an'izany trinité zany ny atao hoe trinité mantsy de telo zay iray iny e vokatry ny didifolo iny le didifolo mantsy miteny hoe aza manana an'Andriamanitra fa izao ihany zay le didifolo zay efa nazavaiko amitsika moa fa ny fanjakany Jehosoa de tsy mitandrina didifolo zany ary tsy manaraka didifolo novinovino satria tsy natokana ho amin'ny malagasy zany na ny frantsay na ny anglisy na ny sinoa na ny japonais na ny indiana na ny brésiliana na ny sénégalais na izy fa natokana ho an'ny zanak'Israely kanefa de noho ny amin'ny didifolo nitandremany olona de nitereny oray Andriamanitra fa telo ny ao anatiny eo zay natao hoe trinité donc jerevatsika io ny marika fa mitandrina didifolo daholo ny fiangonana marika namporofona an'izay jerevatsika io boky ny Exodus toko fa roapolo hoe de vakitsika daholo aiza moa misy an'io andininy faefatra eo ngamany zaman'Andriamanitra fa andiny fahatelo Exodus toko faharoapolo andiny fahatelo aza manan'Andriamanitra fa izao ihany mazava be zany ny tenin'Andriamanitra eto fa mahitsy be ny soatra matsiny hoe raha ny didifolo ny resana aza man'Andriamanitra fa izao ihany de io ara ny profo zay milaza fa tena mitandrina didifolo am'izay le olombela rehetrarehetra ianao zay manao trinité io ny Andriamanitra anao de voalaza mazava tsara fa mpitandrina didifolo anao nefa nyzany didifolo zany de natokana ho an'ny Israeliana rery any efa nampianatsika mihitsy iny ary ny fidiranao am'izany de mitika fa olona mpanotra ianao ary ny mpanotra de tsy makany amin'ny farihy rehetra afy sy ny solofara efa nampianariko atsika tao amin'ny fampianarana teo aloha fa izay mihitsy nefa le atao hoe trinité am'izay misy le karaha lay fisehoan'le Andriamanitra misy ny fisehoan'lay Andriamanitra ray raha tamin'le dada Iavalo no niseho de mety tsara le azy amban'Andriamanitra fa izao rehefa mipotra koa Jehosoa zay niteny hoe za koa Andriamanitra rehetra hoe zanak'Andriamanitra de Andriamanitra ny dikan'izay de voakilasy ho Andriamanitra koa izy ny dikany ary rehefa niditra koa ny fanahy masina niditra antseratra tamin'izy lasa nampiteny tamin'ny teny tsy fantatra ny olona ary mitarika ny olona ho amin'ny marina de ny klaseny olona ho Andriamanitra ihany koa izy zay zavatra tsy marina satria zavatra tsy mitombony zany zany fanahy masina to Andriamanitra zany zava-dozy zany tsy fiteny zany tsy zany mivavao amin'ny fanahy masina no resana fa tsy hoe mivavahanareo amin'ny fanahy masina eo de efa fahadisoany olona zao zay tsy misy miteny mihitsy ny mivavaha amin'ny fanahy masina fa mivavahanareo ao mivavaha ao amin'ny fanahy masina no resana oke jevatsika zay tena Andriamanitra zay somary jerevatsika kely raha verentsika zao ao amin'ny Efesianina 6:18 Efesianina 6:18 zao voalavakitsika ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana sy ny fangatahana ka miambena am'izany amin'ny faharetana sy ny fangatana rehetra ho an'ny olo-masina rehetra ao amin'ny fanahy masina no mivavaka ianao fa tsy hoe amin'ny fanahy masina zany hoe raisika ohatra de taloha atsika nitandreny hoe kabine telefonika reny de rehefa ifampiresaka amin'olo ianao de miditra mety kabine telefonika de anao mandray telefona de miresaka de ohatran'izay mihitsy ile fanahy masina zany ao amin'ny fanahy masina anao no mandefa nivavaka makany amin'ny dada Iava Jehosoa zay ny voalazany soatra masina hoe io zany no mitondra ny mivavakitsika any amin'ny Jehosoa de makany amin'ny dada Iava fa tsy hivavahana izy akoriny mbola avetsika moa zay teny zay ny ateny frantsay hoe Efesianina 6:18 ndre vaketsika amin'ny teny frantsay izy io Efesianina 6:18 de tatsika tsara mihitsy ny valy teny ato
Efesiana 6:18 6:18 de hitantsika tsara le valiteny a. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Zany hoe amin'ny alalan'ny fanahy masina zany ianao a no manao ny vavaka anao a sy ny fangatanao fitarainana. Zay ny dikan'izany. Zany hoe on prie avec Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Zany hoe mivavaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Fa tsy koa hoe mivavaka amin'ny fanahy masina. Izy zao zany de efa fahadisoana mipetraka mihitsy hoe tsy mety le mivavaka amin'ny fanahy masina zany. Efa nisany tsy mampety an'le telo zay resady iny noho ny amin'le hoe tsy azo atao mivavaka amin'ny fanahy masina. Ray zay. De avy antsika indray moa zany le teny akaiky teo a amin'le hoe aiza indray misy ny teny miteny izay jeo Joda toko voalohany a Joda moa ray ihany ny toko. Joda ataontsika toko voalohany tsy malala de 9:20 zany. Mbola fanazavana io ny fanahy masina de tsy ivavahana. De efa zay zany de efa mahavoan'izay rehetra nivavaka tamin'ny fanahy masina rehetra hoe nanaonao foana nareo. Fampianarana avy any amin'ny démonie, zay mahatonga ny ambassadeur-nao hoe avy any amin'ny dévolu ny Trinité. Fa ianareo kosa ary malala de ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivavaha ao amin'ny fanahy masina. Tsy hoe ny fanahy masina no ivavahana, tsy izay. Fa amin'ny alalan'ny fanahy masina ianao no mivavaka amin'Andriamanitra ary mandefa ny teny makany amin'ny dada Yahvé soa. Zao nefa akitsika amin'ny teny frantsay izy io zany a. Juda 20. Jude 20. Et 20. Voilà. You. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Zay, on prie par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Zany hoe nivavaka anao zany a de amin'ny alalan'ny fanahy masina ndika zay. Fa tsy hoe ivavahana amin'ny fanahy masina. Zay nivavaka tamin'ny fanahy masina de efa nandika lalàna ary de efa olevony eo soa tompo fofona ivavaka. Olona olevona daholo nge zany nareo rehetra ambony tany. Fivavahana mitondra nareo anakany amin'ny handevonana anareo. Ompitena Andriamanitra ianareo. Fivavahana manapotika anao mihitsy le izy. Tsy any Ahosoa le fampianarana Trinité, io zao nareo mivavaka amin'ny fanahy masina, nefa ny fanahy masina tsy azo ivavahana eto. Hitantsika koa ny teny efa avy eo. Donka avy antsika ny teny Andriamanitra ny bokin'ny Romanina toko 9 hoe ny fanahy masina no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Donka avy antsika zay teny zay Romanina toko 9 hojevantsika kely amin'ny Baiboly a mba mpahita tsara ny teny ho ampianariko anareo. Romanina 8:23 zay no vaketsika voalohany a de avy eo ny 8:26 zay mihitsy no vaketsika zay. Romanina 8:23 Romanina 8:23 de avy eo ny 26 de no tsara nge ty teny mahitsy be nataony soratra masiny ty Romanina 8:23 de ny 26 a. Enjaranao am'izay mieritreritra an'izy Jolisy. Ary tsy zany ihany fa isika koa na dia manana ny voaloam-bokatry ny fanahy aza. Isika aza de misento amintsika miandry ny fananganana ka de fanavotana ny tenantsika. De toy ny 9:20. Ary toy izany koa ary ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika fa tsy fantatsika zay vavaka tokony ataotsika. Zany io zany de le tsika zany tsy mahafantatra ny vavaka tokony ataotsika fa ny fanahy masina no mamonjy an'le fahalemena noho ny antsifaizana amin'ny vavaka tsy fantatsika zay vavaka tokony ataotsika. Fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana zay tsy azo tononona. De nao eto tsika an'izy 26 de ny 27. Ary izay mandinika ny fo no mahalala zay hevitry ny fanahy satria araka ny fanahy
araka an'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina zay. Eto zany de mahitsy be ny teny hoe ny fanahy zany no mivavaka direkta makany an'Andriamanitra mitondra ny fifonatsika sy miresaka atsika sy ny tentsika makany. Zay no mahatonga ny hoe tsy ivavahana ny fanahy masina fa atao mitondra teny. Ary izy moa mitondra teny automatika vao mivavaka ianao de izy no manao transmission directa makany amin'ny dada Yava Sosoa, mandefa n'le teny mivantana makany tahaka an'io telefona io zany izy. Io zany manao telefona mampifandray ny olona anankiroa de ohatran'izany koa ny fanahy masina. Ka eto zany zay rehetra nametraka ny fanahy masina ivavahana de efa diso fampianarana démonie zany. De zay ny tsy napety an'le trinité satria ao anatin'ny atao trinité jerevantsika am'zay izy de Andriamanitra telo zay ray ao anatin'ny fonosana Andriamanitra telo anatin'ny fonosana anankiray. Inge jerevantsika zay hevitra zay zao izy zay de zavatra diso zany. De eo ny fanahy masina zao fa tsy izy. De vaketsika ary ny fanahy masina ny rano zay. De ty zany zao ty zao hoe Andriamanitra de ray ihany. Io zao le didi folo io le didi folo hoe un seul Dieu, un seul Dieu. Ao anatin'ny teny commandement io didi folo. De didi folo miteny hoe un seul Dieu. De iny am'izay zareo natsofiny ao anatin'ny dolo am'izay ny Andriamanitra ray ty zao ny Andriamanitra ray ty. Tena zava-doza. De ty zany ny zanaka ty. Zao nanaovy anazy de ty ny fanahy masina ty. Ty zany ny fanahy masina. De ty ny fils ty de ty zany ny père ty. Zao na hoe trinité ho an'izay tsy malala natambatra ao anatin'ny klasy ny Andriamanitra anankiray de io ny proof mitandrina didi folo zareo. Ka raha misy miteny zay tsy mitandrina didi folo de io trinité io avy any amin'ny didi folo io efa vakitsika hoe Exodus 23 soratako tsara eto ambany eto io le to Exodus 23 io. Exodus 23 23 na Exode 23 io izy io le to hoe mitandrana didi folo nareo. Ka raha misy teny zay tsy mitandrana ka io système mihitsy na to hoe didi folo le Andriamanitra nareo mihitsy tany de mipetraka ao anatin'ny rafitra didi folo zay na to hoe trinité. De hoe ny fanahy masina hiditra fanahy masina tsika aloha de fany de efa diso izy io irany eo soa izy io. Ingatsika hijery an'izay indray hoe ny zavatra irana ve de ivavahana raha ny tena marina. Donc jerevantsika hoe matoa izy ny irana de ambany dikan'izay. Irahako any amin'izareo izy ny fanahy masina izy eo soa. Jaona toko 5:20 vakitsika. Jaona toko 5:20 eo amin'ny andininy Jaona 16:7 zany. Fa izao de milaza ny marina anareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy alao de tsy ho avy aminareo ny mpananatra. Fa raha mandeha kosa aho de irahako aty aminareo izy. Eo zany de mahitsy be mihitsy ny teny hoe zany ny fanahy masina zany hoe ka ny rana ny teny izy. Ka raha zavatra irana ve ivavahanao ny teny izy. Tsy azo ampitovianao amin'ny Andriamanitra ray izy ny dikan'izany. Satria ny dikany hoe ny ray ihany ny egalina ny fanahy masina satria ao nasamy anaty ino moa harona anankiray reo. De mitovy ny valeurany sy ny grady ny dikan'izay. Nefa ny soratra masina eto miteny hoe na le zanak'Andriamanitra de naniraka ny fanahy masina. Ka ahoana moa zany ny mahalehibe anazy ny dikan'izay tsy azo atao egalina amin'ny aosoagna izy. De ndao rehefa avantsika amin'izay ny teny Andriamanitra koa hoe ny mpaniraka de lehibe noho zay naniraka andreo jerevantsika indray zay teny zay aloha. Hoe ny mpaniraka de lehibe noho zay maniraka anazy.
vakitsika ao amin'ny jauna 13-16 no vakitsika aloha zany jauna 13-16 jauna 13-16 de miaraka amijeny atsika jauna 13-16 tia teo nahita hoe ny fanahy masina irahana ka ao namo izy nataonareo ikekevala am'le naniraka anazy jauna 13-16 lazaiko aminareo marina de marina tokoa ny andevo tsy lehibe noho ny tompony na nihiraka noho zay maniraka azy mazava be hoe ny rana de kely noho nlay mpaniraka ahoana nefa nataonareo fa mitovy izy ato eo ny soatra masina mazava be mihitsiny ahoanareo nefa mametraka nyty ato ty ho ny sary io nataonareo égalina daholo izy telo reo égalité parfaite reo io égal rehetrarehetra reo izy rehetrarehetra reo de égalina mitovy taona sika égalina boribory eo mpivoany io ty eo mitovy reo anankitelo reo même pied d'égalité zareo de ahoana ho mampitombona zao sary nataonareo zao tena izy satria mametraka an'lay ray hitovy amin'ny zanaka an'lay zanaka mitovy amin'ny fanahy masina nefa ny atao hoe misy zanaka azy no maniraka ny fanahy masina efa tsy azo ekena zany zao égalité zao non tande fo avy hatrany asiko mena be mihitsy eto ampovoany eto hoe interdit ny ataonareo non aleo ataotsika volomparasy eta tsara izy am'izay non mbola tsy hita reo tsika zaona ihany non tsy azo ekena mihitsy ny hoe égalina zany reo raha mio sary io de andreotsika koa jery hoe na eo soako nge ka ny rainy andreotsika jery an'izay hoe satria tsika mahita hoe zay mpaniraka de lehibe noho ny rahana efa tsy mety mihitsy zany zay sary zay dika zay ao jevatsika kely karaka ketsika ato amin'ny teknisianina ato a dasika vetivetiky jery an'izay tsika ten'zay anometsika ny iny mo za fa tapako efa aveo aza taitrynareo mbola jery kely an'le tenitsika aloha fa be de be izy ato maromaro ty fa aleo metsika daholo toko sy andina hoe io zanak'andriamanitra io ka ny rany ao raha vaketsika endra aloha vonoky de mandeha de mpidirina am'zay ao tafiditra tapaka mihitsy nanary mandrapahatonga ny telefony jevatsika le toko sy andina zany de jesajesaky tsika le hoe ny mpaniraka de lehibe noho ny rany de hitatsika tso fa ny fanahy masina ny rany eo soa tsy mahazo atao égalina zany izy dika zay hoe fanahy masina égal eo soa efa diso sao zay tsy mety zany izy zanak'andriamanitra io ataonao égalina amin'ny fanahy masina de efa diso zay ene fampianarana diso avoakany jesosy jesoa iny nge tsy zay justisasy fampianarana demoni daholo navoakany any aminareo any zany ny tsy mahaizy an'iny mandika lalàna mihitsy le fampianarana de mbola tsy tonga sainy ihany venao mbola tsy hiara ihany venao hiala amin'iny satria fo mamony anao zao manipy anao any amin'ny elo de mbola tazomino ihany zany sary zany za tena miteninao mihitsy sy ady hoe tonga ny fotoana navotana anao a vonjeo ny fanahnao zay tsy tonga monjy ny ty nofinao ty fa monjy ny fanahnao zay ny natongavan'zay ady ambasadorany eo soa meteza am'izay no vonjeny azay na tonga nampianatra hoe aza mangalatra le fampianarana fa tsy mety tsy ho afaka eo mihitsy anao tsy ho avitra mihitsy anao fa manaraka ny eosoa ihany ny fahendrenao de zao triko zao manaraka ny ziady anao satria ziady any no ampianatra anao an'le fahatsarana de manaraka ny ziady any no dikan'zay zay no izy zay ka raha iny teny iny zany de mahitsy be mihitsy ny hoe niraka ny mpaniraka de lehibe no lay ny rahana io zany zany a tsy azo mihitsy novainao zay hevitra zay ka rehefa naniraka zany yahosoa niraka n'lay izy lay fanahy masina de tsy azonao atao égalina amin'ny yahosoa mihitsy izy dikan'zay ary eto ndray tsika hita mihitsy ny hoe yahosoa koa ny rahany ray lay dadany yayava de tsy azonao atao égalité mihitsy zany reo satria lalàna ao anatin'ny soratra masina zany ny soratra masina mihitsy no miteny zany ka tsy azo atao mihitsy le izy misy olona gany reo amy teknisianina
mbola miany teknisiana antsika fa ty mantsy tsy afaka mipita le sary a fa de azavetsika foana zany zany hoe eo am'izay hevitra zay zany a de mametaka mihitsy ny soatra masina fa tsy azonao atao mihitsy ny egalina reo ka ho ataonao hoe ao anatin'ny pani anankiray a dia miaraka ao izy anankitelo de hoe egalina reo laviny soatra masina zany ary zay no hoe tsy any eosoa io fampianarana io ka rehefa tsy any eosoa tsy an'le zanak'andriamanitra tena marina rehefa tsy an'le zanak'andriamanitra tena marina de volona ndefan'io tsy rehefa tsika am'izay tokoa le fampianarana marina misoratra masina rehefa nijerevana ny fampianarana marina te soratra masina de tsy miexiste ao mihitsy nle ina mo lay teny zany hoe ny fanay masina ina mo hoe ny ray egalina ny zanaka de egalina fana masina tsy miexiste ao anatin'ny fampianarana eosoa zany fa ny taora de hoe ny ray lehibe noho ny eosoa de eosoa lehibe noho ny fanay masina izay no hitatsika ao mbola tapaka moa le telefona fa tsy haiko hoe ina angany olany teknisianao efa vita satria tsy maintsy asehotsika amin'ny écran izy mahitany olona am'le fampianarana mantsy zay ka miary kely vetivety aloha zany tsika fa tsy afaka mandroso mihitsy tsika raha tsy efa mivita io fa zay zany fanazavana vetsika foana hoe ahoana moa zany tsy azonareo atao mihitsy ny milaza ka mampitovy an'lay fanay masina hitovy am'le zanaka ary taky zany koa tsy azo atao mihitsy koa hoe malakilaky hoe ny ray a hitovy amy zanaka ekangana fa tsisy mamenatra anao tsika ny aty amy tanyny fampianarana mitondra olo amlantilanta de tsy mahazo mitarakiraiky tsika daoary avetsika vakina kely zany izy ohatsika totokatrano lefa nambarako teo a efa tafaverina moa zany ny lafiny teknika ty nisy fatapahana teo de tanderoso am'izay tsika le tenin'andriamanitra le hoe na io zanak'andriamanitra io aza de ny raha ny rainy de izay no milaza fa tena tsy azonareo atao mihitsy mampitambatra anazy hoe galina zareo de misy o miteny hoe ka rehefa izy tatia tany de zay no mahatonga anazy hoe kely fa rehefa miverany ambony izy mitovy ihany reo tsy rehefa tsika teo zany sary zany raha mitombony zany tsy mitombony faketsika ary ny jauna 13-17 aloha anefa tsika tsy kelikely a mandra-pahatonga any am'izany teny tokony mila valany zany fandriamanitra jauna 3-17 fandriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho am'izao tontolo zao anameloka zay fa mba aminjeny an'izao tontolo zao mazava zany fa io andriamanitra ray naniraka ny zanany de tsika nefa fanetina lalàna teo fa zay maniraka de lehibe no zay maniraka azy de lehibe no zay nirahany zafady indrindra ny mpaniraka zany lehibe no lay niranana ndeha no zany zany de io andriamanitra ray io zany lehibe noho ny zanany ray zay a de mandray toko sy andiny daolo tsika nle tokatrano any jaona toko fefatra andiny fefatra amy telopolo amoka toko sy andiny maromaro mihitsy ny a de mizay tanareo mihitsiny hoe tena mampiseho mihitsy fa tena kely io zanany io raha miolotra mirainy io tsy azo atao egalina mihitsy ny zareo tsy azo atao hoy eosoa taminy ny aniko de manao sitrapony zay maniraka sy ny mavita ny asany ny rany izy zany eto na ny manao sitrapony zay naniraka zany hoe nisy naniraka koa zany eosoa de ny rainy ihany maniraka anazy io zay de vaketsika hoe jaona 5-23 jaona 5-23 mba najan'ny olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajan'ny ray zay tsy manaja zay tsy manaja ny zanaka de tsy manaja ny ray zay naniraka azy mazava-be mihitsy eto zany teny fa ny rany ray mihitsy ny a de zanany ty de ny lalàna efany hoe ny zanaka de kely noho ny ray ary ny fanahy masina de kely noho ny zanaka ka hoana moa zany le ray olo atao egalina amy fanahy masina zay ray zay aloha raha ny lalàna zany de hitantsika mihitsy io fa tsy mitovy mihitsy ny ray amy zanaka amy fanahy masina zao tsika ataotsika sary ndray le izy aloha zao le sary a zao ny sary a tia ny ray ataotsika miadana mihitsy ny izy de mizay azonareo tsara
ty zao ny ray ty zao ny ray ty imety samy zanaka indray tsika ty zao ny zanaka ty zanaka ary eto ny fanahy masina fanahy masina moa tsy olona fa ataontsika tsarasara elo zany fanahy masina araka ny filarany de zao ny ray lehibe noho ny zanaka zany de eto zany strictement supérieur amin'ny matematika zany de strictement supérieur ty io de ato par rapport amin'ny fanahy masina koa Yahosoa de strictement supérieur zao le averina kely voatrany tsy mainty i zany strictement supérieur zany zany hoe ataontsika am'izay ny sary ty dadany ty toko eto ambany eto zany de mba ho azonareo tsara izay eto ny ray eto ny zanaka de eto ny fanahy masina de nalàna zany ataontsika fotsifotsy tia supérieur am'ty ty supérieur am'ty ahoana zany mahegalina an'io anankiray ao anatin'ny hoe telo zay ray ahoana mahatelo zay ray an'io zay no atao hoe trinité matsy nefa de tetsika zao mihitsy ny lalàna fa tena ny ray lehibe noho ny zanaka de ny zanaka lehibe noho ny fanahy masina de ahoana moa zany lazaina fa ny ray egala fanahy masina satria natao anaty pani anakay izy hoe egala reo mitovy reo zany atao hoe fampianarany démonie io ny profa fa avy any amin'ny démonie mihitsy le fampianarana hoe egala reo zay différent de egala mihitsy reo ataontsika eto ambony différent mihitsy tsy mety hoe egala mihitsy reo novinavina zany différent reo sary reo zany tsy mitovy reo sary reo noho zany fony trinité dikan'izay zany amin'ny sary amin'izay fahitatsika tamin'ny soatra masiny teo de efa fako eo zany afatsika io sary io zany de ataontsika ny soratra am'izay hoe trinité egala ataontsika ngeta be mihitsy ny izy faux doctrine du diable zany doctrine du diable zany du diable doctrine du diable io tsy izy io tsy avy amin'Andriamanitra io tsy misy Andriamanitra ny teny zany ray zay no atsika aloha hiakatra any amin'ny lanitra ny lanitra am'izay hoe ahoana am'izay ny zatra nisy tany amin'ny lanitra ny lanitra indray zay fahafatsika indray ty de hiakatra any amin'ny lanitra ny lanitra indray ty de zao ny sary tao amin'ny lanitra ny lanitra tady atao keto ny sary de avakeko izy efa avy eo ty dada Iava mipetraka teo amin'ny sitra fiandrianana de manao sary au ciel des cieux ty ciel des cieux efa any amin'ny ciel des cieux zany tsika ndikan'izao de misy dada Iava mipetraka eto mazava ho azy io izy io zany izy moa somary marron tena marina ny eto io zany izy père ty père ty père Iava io izy io de teto anoloana eto ny fanahy masina tahaka ny jiro mirehatra atsika lampy anakifito zany reto ny fanahy masina no Saint Esprit rehefa nandeha ny fivavahana
dia tsisy nivavaka mifanahy masony mihitsy ny mponina atao amin'ny lanitra ny lanitra fa tamin'ny dada Iavarery nivavaka no nandeha. Donge jerevantsika izay Apokalipsy 4 tandeha jerevantsika direct mihitsy ny sary hitanareo tsara fa tsy misy zany nivavaka tamin'ny fanahy masiny zany tao amin'ny lanitra ny lanitra zany. Apokalipsy 4 eo jerevantsika ny ten'Andriamanitra reny faraparany ery zay andin'ny fasivy aleova ketsika amin'ny andin'ny fahavalo hoe nanomboka nivavaka amin'izay ny tao amin'ny lanitra ny lanitra dia jereo vange ny zatra nalefany tamin'ny fivavahany ary ny zava-manana efatra dia samy nanana elatra eninavy sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrao anatiny ary tsy mitsahatra andramanala izy manao hoe masina 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 ny tompoandriamanitra tsy to lay talosy ankehitriny ary ho avy. Tsisy miresaka momba ny amin'ilay fanahy masina mihitsy ao nankely tsy mba nandeha tany amin'ny fanahy masina mihitsy le vavaka nankely ary raha ny zava-mananaina hanome voninahitra sy ady ary fisaorana ho an'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana dia izay velona mandrakizay vetsika zany ny sary io izy io nanome voninahitra nyty ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ty zany ataontsika amin'ny soratra fotsy nakato dolidolo ny fanomezam-boninahitra nakato amin'ity dada Iava ty. Nakato dolidolo ny fanomezam-boninahitra io nataoko misy filesy io tsisy nakato amin'ny fanahy masina mihitsy ny fanahy masina zany zéro tsisy ato zany tsy andeha zéro ny ato tsisy nakato mihitsy le vavaka nankely arany tsisy nako amin'ny fanahy masina fa adresena ka reo amin'ny ray daholo ny vavaka dia raha tsika mahita tsara le teny teo ndova kitsika indray mandeha nanome voninahitra sy ady ary fisaorana ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana dia izay velona mandrakizay ka le velona mandrakizay io le velona mandrakizay io ty tondrona eto ty ny velona mandrakizay io ambony seza io izy io le velona mandrakizay zany hoe ny vavaka zany dia nalefa tany amin'io izy moa tany amin'ny velona mandrakizay io araka ny sary dia jerevantsika amin'izay dia 10 dia akohaka eo alohan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana raha ny olona 420 an'ilay mipetraka eo anoloana seza fiandrianana iakohaka eo anoloana izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana zany eo amin'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana dia fasana an'ilay vavaka sy ny fiankofana ny olona 420 ka hivavaka amin'izay velona mandrakizay ary dia nivavahana ilay velona mandrakizay fa tsy ny fanahy fitin'Andriamanitra aza zay dia anipy ny satrobonany eo aloana seza fiandrianana izy ka anao hoe 170 ianao ny tomponay sy Andriamanitray nomendrika an'izay ny haja sy voninahitra sy ny hery fa ianao ny nahariny zavatra rehetra ary no sitraponao nanisy azy nahary azy mazava be le teny teto hoe dia hivavaka amin'izay velona mandrakizay io izy io hitantsika io hivavaka amin'izay velona mandrakizay lay velona mandrakizay zany nanaovana ny fivavahana oka layntsika sary dia alefantsika ry dia soritako aminareo dia tsy hitanareo l izy oke layntsika sary mihitsy fa zay mihitsy moa no mahazatrantsika ny teny izy ataontsika sary izy dia hita tsara mihitsy ny amin'izay dia izao le izy zao izy ty lay resako teo hoe hivavaka amin'izay velona mandrakizay io misy an'ity io zany noho ny vavahana hivavaka amin'izay velona mandrakizay zay ny voalaza soratra masina io hitantsika io lay dia ity velona mandrakizay ty io lay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana zanake jerevantsika le zay hoe aiza zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana zay notsika jeren'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana tsy hitantsony ato zany io izy io dia koka eo an'ilay zay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana lolona maritsika tsara mihitsy izy dia amin'izay nareo tena mahita tsara mihitsy hoe lay mipetraka eo ambony seza nge ty nandefasana vavaka ty sy nareo mieritreritra hoe io dia miakohaka io sitsika marika indray ty izy ty dia koka aleo ataontsika menamena ihany dia koka eo alohan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana io indray ry izy zay io
le ankofana zany de zay mipetraka tsy ndiko mihitsy ty zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana andeto atsika volomparasy mihitsy ny zany ty mihitsy le izy ty io lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana mihitsy eo ambony seza ty ny seza lay mipetraka eo ambony seza mihitsy noho ny vavahana zay ny voalaza soatra masina raha ohatra anao zany ka mijery ka raha am'izay sary zay zany de mazava be mihitsy ny fa tena lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana mihitsy nya no ndresana zany zany hoe tsy ny vavahana ny fanahy masina zany hoe na de tany amin'ny lanitry ny lanitra za de tsy ny vavahana ny fanahy masina fa tena ny alana mihitsy ny izy ka hoanao mihitsy ny klasinareo Andriamanitra any aloha tsika de efa mahita mihitsy ny tsika aloha jerindray tsika Andriamanitra ny vavahana zay dore jerentsika ny Apokalipsa 4:20 andin'ny fasivy hoe Andriamanitra ihany ny vavahana ary eo ny voalaza fa tsy Andriamanitra ny fanahy masina zany Apokalipsy 4:20 ejerefatsika 20 zafady Apokalipsy 26 jerevakeo de tizonay le teny de lasa mandika zatra tsy mety nareo eo jerentsika vetivetika Apokalipsy 26 zay misy fakitsika Apokalipsy 22 izy Apokalipsy 22:6 makitsika am'zay izy 28 ny vakitsika azafady indrindra ho tsika any atokotany ary sao Jaona no naresina hitareo zavatra ireo ary rehefa naresina hita ao de nenkoaka hivavaka teo anolohan'ny tongotry ilay anjely naneo ahy andreo zavatra reo atra de ndeha ekoka eo io de nandeha ekoka eo alohana tongotry ilay anjely naneo an'ny Jaona andreo zavatra reo zany Jaona de ndeha ekoka izy eo amin'ny tongony de ozy ilay anjely hoe hoy ilay anjely tamiko tandremo aza manao an'izao fa mpanompo namanao ihany aho sady namany mpaminany raha ilanao sy izay mitandrana teny amin'ity boky ity Andriamanitra ihany ny vaovao mazava be io teny hoe Andriamanitra ihany ny vaovao donc ataontsika alaina sary nefa zay any moko mahindry anareo rehetrrehetra olombelona tonga saina am'izay nareo manaraka hoe aza manao zavatra fahafaintsony zay de kitsika am'izay ty jereo am'izay nge ty sary ty Andriamanitra ihany ny vaovao hitatsika mivandravandra be mihitsiny io raha vo Andriamanitra zany de tsy maintsy hivavahana zay mazava be io sary io hitatsika nefa n'le sary tarika hatramin'ina moa tary amin'ny bokyny Apokalipsy teo fa tsy ny vavahana ny fanahy masina zany fa tao am'le mipetraka ambony seza fiandriana ihany ny fivavahana natao azaminy io eo am'le ambony lay mipetraka ambony seza fiandrianana ihany nandeha miankoka teo zareo miankoka eo lay alohanan'zay mipetraka ambony seza fiandrianana zany hoe le fanahy masina zany tsy ny vavahana mihitsy ny dikan'izao ka zay mivavaka tamin'ny fanahy masina zany de efa nanota sady zay mivavaka amin'ny trinité zany de mpanota le mitsipy makany amin'ny helo ianareo zay mahita sy mandeha io zany de miomana mihitsy rehefa tsy hibebaky nareo tsy mampitahotra fa famariana nareo nge tena tsipy any amin'ny herinareo ho any amin'ny fahare mirehitra afy sy ny solo farangena nareo dozy nareo za tsy mila raha zany rehefa tsy mila raha zany aza makany amin'ny dokotera rehefa marary raha marina ny teninao de aza makany amin'ny dokotera rehefa marary fa mataonao mbola mitady-panao fanafody sy fanasitranana matahotra anao zany nofaty ka rehefa matahotra ny ofaty de meko anao ny vahaolana fanazavana lay fananao io matahotra ny maty io io ny matahotra hoe raha maty de makany amin'ny helo ka mba avonjeo izy aza vononao ny fitiavantenanao fa mba avonjeo izy
mba aloha izy iverina am'le nanamboatra anazy fa ianao nge miverina vovoka fa izy nge tsy miverina vovoka fa izy iverina am'le nanamboatra anazy ka raha ohatra ny izy ka nanao rasy ty tiny noho ny arany taminao de tsy maintsy makany amin'ny elo izy na tena tsy tia aza ty tena tsy maintsy makany amin'ny elo io fanahanao io rehefa tsy vonjenao izy fa ty vovoka ty nofonao ty io miverina vovoka io tsy misy solution io ka zay no mahatonga na miteny hoe miverena ianao amin'ny famonjena ny fanahnao lay fampianarany Iosoa no ka ranao am'izay ary io tsy azo ovaina io raha misy mitarika nefa tsy manana ny fampianarany Iosoa le vao nivaketsika teo de tsy manana n'Andriamanitra izy tsy misy Andriamanitra zany manao tony fafotom-pampianarana trinité to satria lazainy fandriamanitra ivavahana ny ray eto nefa milaza tsotra masina fa tsy ivavahana izy lazainy fa mitovy amin'ny ray io fanahy masina io hitantsika nefa fa tsy mitovy amin'ny ray novinovina mihitsiny izy fampianarana demonia ny zavatra namboarina natao mpitovinao amin'ny mpanamboatra anazy zany etaonareo mpanambany an'Andriamanitra mihitsy zay manao an'izany raha zay tsy anao an'izany tsony fery zay fampianarana efa diso zay tsy azonareo vana satria nareo nge fa tena zay le Andriamanitra tsy izy ny tomponareo ny fahendrena mialamy io Jesosy Jesoa io mialamy zay justisasy de manatona ny zay ady am'izay manatona anareo andao hiaraka amiko any amin'ny lanitra ho any amin'ny Iosoa zay ny anton'izao fampianarana tsy hainareo olombelona zao tsisy nahaino io nareo tsisy nafantatra an'io nareo zay ny mahatonga mbola mpianatra le monotéisme indray hoe inona indray le monotéisme anazavany indray tsika rehefa avy eo fa zao rehtsika eo de amin'ny trinité aloha fa eto zany de hitantsika mihitsy ny hoe tena tsy azo atao mihitsy ny mampitovy an'io raha io amin'ny fanahy masina nefa le trinitarisme mety hoe trinité de zay hoe ny ray any no égale zanaka égale fanahy masina de natambatra ao anatin'ny finosana anankiray izy ao anaty arona anankiray exemple anaty arona de hoe io le Andriamanitra tokana sady marina hoe Andriamanitra de ray any de hoe firy le isany eo anatiny eo telony eo anatiny eo satria hoe mitovy daholo onyreo de ivavana tokoa nye fanahy masina am'le trinité nefa ny eto ny olona tany amin'ny lanitra mihitsiny de ny zavaboary tao amin'ny lanitra na ny olona efatra amby roapolo na zava-manana efatra na ny reo rehetrarehetra reo zany de tsy nisy ny vavaka tamin'ny fanahy masina mihitsy de ny fanafiton'Andriamanitra fa tamin'ilay Andriamanitra ray lay mipetraka ambony sisa fiandrianana irery ihany no ny vavahana zany mahafampianarany demonia n'le trinité de mbola nao ina indray zany zareo ilaza indray venjareo fa zay koa zao tsy ao amin'ny trinité tso de zany mihitsy natao hoe te volomiteny mamitaka olona de tsy meny hatramin'ny sandoka zay eny rehetrarehetra de sandoana tahoana mba mieritreta am'izay le mpivavaka rehetrarehetra mieritreta le mpivavaka rehetra ianareo zay milaza fa mivavaka rehetra mieritrareta ary manarahany zay ady manaraha anareo andao hiaraka amiko any amin'ny Iosoa hoetiko anareo tena tongako anareo garantie à 100% garantie à 100% itondrasanareo makany ho any amin'ny lanitra atsika efa be ny fahoriana ny ainana teto okzay to am'izay ho any amin'ny Iosoa de miadana sy milamina am'izay tsika neo amin'ny fiainatsika milamina tsisy korotatsaina intsony tsy misy fangiry firina ntsony fa tsisy miraharaha ntsony kefa ho any amin'ny lanitra kefa hoe ina ntsony mo raha itsika zao fiainana zao zay zao tsika hiditra indray tsika fanazavana anankiray indray iny moa zany de fa vita iny aloha hiditra indray tsika amin'ny tenin'Andriamanitra anankiray hoe iza moa amin'le sary de hoe sorotsika indray ara ty ina moa ty sary eto ty fa hoapotra atsika indray ny zanaka efa sorotsika hatrany amin'ny fanahy masina satria efa tsy ilaina ntsony koa ty fanahy masina ty na ny fanahy fiton'Andriamanitra zany satria anatin'ny kilasy ny fanahy masina ihany reny mbola nazavatsika ny eny amin'ny lanitra rehefa amin'ny fotoana manaraka mbola tsy am'izao fa fampianarana aloha enona fa zany tena zava-dehibe ndotsika aloha ijery an'ity zao de niditra indray ary Iosoa misy an'ity zatra tafitsy ty fa aloha tsy manina fa de ty Iosoa mitsangana teo anoloanany ray ty indray izy ty Iosoa ty nitsangana de aleka mafafatsika mihitsy le anina fa lasa ambony loatra de tsy mety mafafatsika ty
ataontsika mitovitovy amin'ny satria ny amin'ny CLDC ny tantara mandeha manaraka tsatsika rehetra ny tokantrano any na ho any zay mijery internet io na ho any zay mijery télé sy meno amin'ny radio any io satria mandeha direct atao zany rehetra zany de ampidintsika ndray tia ny dada Iava tainginy eo ambony seza fiandianana izy zany seza fiandianana ty de ito izy de mitazona boky izy ty de tsy reo ny apocalypse 5 io mitazona boky izy ataontsika mangamanga mihitsy le boky zany ty le boky ty nitazomina zao ty zany boky ty livre amin'ny teny frantsay boky amin'ny teny anglisy de tamin'ny voalohany zany teo ampelantanany dada Iava io eto zany dia naprofo hoe ahoana moa no maharay an'io zanak'eo amin'io rainy ahoana ny mahiray an'ireo de tsisy afaka ananka ty boky ty de aveo nefany ozy ny lolona tany amin'ny lantsilandro hoe misy maka io de hitantsika eo de avy teo nalain'le zanaka tokoa izy de tonga teto amin'ny tanan'le zanaka am'zay izy ataontsika mavomavo eto tonga teto amin'ny tanan'le zanaka le izy lasa teto amin'ny tanan'le zanaka ataoko lavitra mihitsy de am'zay hitanareo mihitsy hoe lasa nakato n'le boky lasa nakoa le boky de le teo an-tanany ray tsisy tsony teo lasa le boky nakato ary rehefa nakato le boky de tsy nisy tsony tato zany fa foana le tato zany solontsika ty de lasa nakato izy lasa repera-tanan'le zanany am'izay le boky zany tamin'ny voalohany izy teo amin'ny telany ray aveko ndray mandeha le sary aloha aveliko le sary anakaiky tamin'ny voalohany izy teo ampelan-tanany ray tamin'ny voalohany ataontsika mihitsy ny sary de ty le ray teto amboniny nitazona boky io zany phase numéro 1 de nitazona boky izy teto ty ambany ty zany io izy nitazona an'le boky io de aveo lemoa ty boky ty lasa nakatikatry ty de sy teo ampelan-tanany tsony ty sary ty zany ty ny sary faharoa ty zany ny sary numéro 1 ty zany premier plan ty de ty zany deuxième plan io zany ny faharoa lasa nakato zany de fa tena apetraka ary rehefa niraisin'le zanaka le boky de tsisy tsony teo ampelan-tanan'le ray ty ambony ty io tsisy tsony teo ampelan-tanany leo masoroko ty fa lasa ohatran'ny odelazanareo iny lasa takon'le numéro izy tsy takon'le numéro izy fa tsisy boky tsony teo ampelan-tanany teo zay ny tena izy zay ty zany ny phase 2 tsisy boky tsony teo ampelan-tanany de ataoko point d'interrogation ty izy tsisy boky tsony teo ampelan-tanany zany fa ry lasan'le zanaka ry le boky dikan'izany hafa le mipelakeo ambony seza fiandrianana satria tsisy boky tsony eo ampelan-tany tsy hoe hoe nanjavony izy mbola eo ihany tsy nanjavony izy fa izy eo ihany fa lasan'le zanan'le boky ka raha vao lasan'le zanan'le boky dikan'izany tsy anakiroa le Andriamanitra tsy anakiray le Andriamanitra fa io roa miavaka tsara io de ny ray sy ny zanany io zany zany ny Andriamanitra ivavahana satria ty Yehoshua ty koa de ivavahana de anakiroa ny Andriamanitra ivavahana de ny ray ary ny zanaka ary tena samy hafa ndray sy ny zanaka satria ilay boky zay teny ampelan-tanany ray de efa tsy hentsony fa efa lasany zanany zay rehefa jerevana am'izay ny Andriamanitra ivavahana ny fanamasina tsy ivavahana ny Andriamanitra ray ivavahana firy ary Yehoshua zanany fe mba ivavahana zay rehefa ny tena petraka de aleo laitsika sary ty mba ivavahana ve io Yehoshua io satria tsara be ty sary de aleo tazomitsika mba ivavahana ve Yehoshua zanany de mazava be aleo ny soratra masina no antanetsika hoe Andriamanitra ve io zanany io sa tsy Andriamanitra de vaketsika tsara fa tena Andriamanitra io apokalypsia vaketsika indray mandeha le apokalypsa teo
Apokalipsy toko fa 5 ataontsika ato le famakina fa mantsirasa ela be le mivadibadika. Apokalipsy toko fa 5 de mijery tsara tsika ireny le tokantrano any. Toko fa 5 ary indro hitako fa indro misy boky voasoratra tao anatiny sy toy voany voapetaka mafy tamin'ny tomboka sy fito teo an-tanakavanany mipetraka eo ambony seza fiandianana. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery ny antso tamin'ny feo mafy hoe iza no mendrika manokatra ny boky sy amanotomboka seny. 7 ary tsy nisy tany an-danitra ny tetete tany na tany ambany tany nasokatra ny boky na najery azy. Io le nyteneko teo hoe tsisy afaka nasokatra n'le boky mihitsy ny olona na afaka nijery azy. De 7 de nitomany mafy aho satria tsy nisy hita mendrika hanokatra ny boky na hijery azy. Ary ny anakaiky tamin'ny lolana no tamiko hoe aza tomany indro liona avy amin'ny firenena Joda dia ny solofiny Davida no efa narisy ka hanokatra ny boky sy amanotomboka seny. Io zany le hoe izy ny andeha haka ny boky de hanokatra ny boky io zany dikan'izay. 9 ary hitako fa indro teo afovoan'ny seza fiandianana sy ny zava-maneno efatra ary teo afovoan'ny olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny vovono na natandroka fito somaso fito de ny fanafiton'Andriamanitra ny rano nakany amin'ny tany rehetra. De 7 de io zany le hoe nitsangana Iosoa teo amin'ny ateza moa teo amin'ny io zany io le nitsangana izy io mitazona le boky mangamanga io izy zany io le Iosoa io. Io zany ataontsika hoe zanaka zany ty io le zanaka. Io le zanaka io de ty le ray ty eo amin'ny mitaingina ambony boky io mitaingina ambony seza io le ray io zay. De tyantsika am'izay le teny zany. Ary rehefa nandray ny boky izy ny zava-manana efatra sy ny olona 7 diny akoka teo anatreny zanak'ondry sady samy manana lokanga sy lovia volamena fentiditika azomanitra izy dia vavaka ataon'ny olona masina izany. Zay zany hoe ny ankoka teo anatreny zanak'ondry zareo ary ny vavaka mazava be hoe ary de ny vavaka de vavaka ataon'ny olona masina zany. Zany hoe ataontsika sarina zany io sary ty moa tsy mety alehibiaziny ty fa ataontsika leo tanletsika sary kely fotsiny izy de voatoranareo indray le teny eo de tsy hitanareo ny tokantrano any de leo toranareo mihitsy le teny zao le teny zao dia de zao le teny ny lolo 720 zay de nakoka teo ty zany le nyakohaka ty le nyakohaka teo anatreny zanak'ondry io nyakohaka de le hoe dia vavaka ataon'ny olona masina izany. Mivavaka zany izy dikan'io io zany milaza fa ny vavaka teo anatreny Iosoa ny lolona 7 sy ny zava-manana efatra tao amin'ny lantilanitra. Andriamanitra izy zany sa tsy Andriamanitra ny dikan'izao mazava be Andriamanitra izy ny dikan'izao zany. Alefatsika moa zany fa de efa mazava iny ho antsika zay nijery teo hoe Andriamanitra zany Iosoa ny dikan'iny. Azontsika arahana maso tsara ny fampianarana am'izay efa nametrahako anazay ka eto zany ny firy ny Andriamanitra ny dikan'izay rehefa nijerevana am'izay soratra masina araka ny famarihana de aventsika tsara ny sary isan'ny Andriamanitra zany de mazava be hito izy hito anankiroa ny Andriamanitra araka ny zao sary zao anankiroa izy ty ny voalohany ty Andriamanitra ray ty tsy hita lasa leo ataontsika ty somary mangamanga ty le Andriamanitra ray ataoko karekare de ty ny faharoa ty reo zany le Andriamanitra ivavahana dada Iavara ary le zanaka Iosoa faharoa zay. Ka rehefa nijereva tika ny soratra masina satria miavaka tsara ngendray sy ny zanaka io de le zanaka Andriamanitra efa misaraka tsara amin'ny dadany ary le dadany Andriamanitra izy io misaraka tsara io firy ny Andriamanitra zany mazava ho azy roa ny Andriamanitra. Aventsika sary le izy zany
de avetsika sary am'izay izy mianaka tia ny rainy a tia le dadany a mitazona n'le boky izy io a efa tsy ny ampelatantso moa zany le boky zao tia ny ray zay Andriamanitra Dieu dikan'iny totsika Dieu etra zao ary eto kosa ny zanaka zay mitsangana satria izy mianaka mitovitovy ihany izy mianaka tia koa ny zanaka de ny zanaka kosa ny mitazona boky a mitazona le boky izy a tia le boky a iny ampelantanana iny a de izy koa nefany a Dieu koa izy a izy koa de Andriamanitra Dieu koa izy araka ny lalàna teo hitatsika teo Dieu ato firy zany nombre en Dieu zay nombre en Dieu égale nombre de Dieu égale nombre zany anakiroa mazava tsara de ny ray sy ny zanaka izy zany zanaka de toko mangamanga izy mba am'izay miaraka amin'ny boky io zanaka ny famarinan'ny soratra masina zany de mahita tsara fa roa misy any Andriamanitra ary misaraka tsara de ny ray io izy hitatsika io ary ny zanaka noho zany a rehefa fezina diso ny trinité ary tena fo mihitsiny satria rehefa hita tany amin'ny lanitra ny lanitra mihitsy ny sary hita tsy hoe tetia tany na taiza fa tany amin'ny lanitra ny lanitra efa tany amin'ny lanitra ny lanitra mato ny bokin'ny apokalipsy io tany io fahitany io naseo de ny zahatra ny seto amin'ny lanitra ny lanitra de hita mazava mihitsiny fa nisan'ny Andriamanitra zany de anakiroa de ny ray a zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana zay nitazona an'le boky a io izy hitatsika eo tsara mihitsiny a tizy ty ary ny zanaka de ny zanaka ny avo indrindra zanaka ny dada iava io ihany koa Yahosoa de dika zay a finy isan'ny Andriamanitra hitatsika eto amin'io sary io roa ny isan'ny Andriamanitra ary misaraka tsara de ny ray sy ny zanaka de mazava zany fa ny fampianarana tena marina an'Andriamanitra zay hita tao amin'ny lanitra ny lanitra de anakiroa misaraka tsara ny Andriamanitra no zany tena diso tanteraka mihitsy le trinité hoe tokan'Andriamanitra de olona anankitelo ny ao anatiny ao zany vao may tena zava-tozy fampianarana avy any amin'ny démonie mihitsy zany fa eto hitatsika mihitsiny a fa ny ray de lehibe noho ny zanaka io izy io ary misaraka tsara ny ray sy ny zanaka io izy io firy ny Andriamanitra ny dika zay roa zay le Andriamanitra miseho sehatra ao anatin'ny tsy rafitra didifolo intsony ary raha vao misy milaza fa mitandrana didifolo de tsy maintsy ray io Andriamanitra io na tehana tsy tiana tsy maintsy mipetraka ao anatin'ny trinité izy na tehana tsy tiana zay le toe fampianarana avy any amin'ny démonie satria io zanaka io koa ngeka Andriamanitra nefany izy kely noho n'io dadany io ka rehefa tsy hitan'ny olona tsony zay naovana an'izy a de nampidiro anatin'ny harona anankiray anaty pani anankiray ka de natambandreo de lazany hoe telo zay ray zay avy any amin'ny devoly zany zay ny fototry ny maratsy an'io didifolo io a mamon'olona mihitsy io jareo nge zao miteniteny foana be zao verenako am'izay le teny hoe raha misy mampiantra nefa tsy mitondra ny fampianarana io sao de tsy ao io Andriamanitra io fa zay manana ny fampianarana ihany no ny fampianarana Yahosoa no manana ray sy ny zanaka manana ny ray sy ny zanaka io izy io ary noho le zao rafi-pivavahana sy fampianarana avy any amin'ny Yahosoa zao de zao no mahatonga ny olona atao amin'ny Yahosoa rehetrarehetra afaka ny fahotana ary tsy mahay manota intsony anjarana am'izay no manatona ny Yahosoa am'izay no miaranao ny ziady azy zao hitanao zao ziady ahano ananako ny raha ny Yahosoa sy dada iavaza hampianatra anareo ny marina zao hitanareo zao a mirahasoanao tonga soa aty amin'ny lanitra lanitra mivavaka sika am'izay fampianarana zay a ary haino manaraka andrayntsika aorina sotra betsaka dada mara iava noho ny amin'ny teny sy ny fampianarana tena soa indrindra ny fampianaranao mamaly vavaka dada mara iava ary mamaly antso taio ny teny sy ny fampianarana ary aoka iseho ny voninaitrao arovo zao fanambarana izao arovo ny teny rehetra avy any aminao hitondra soa am'izay rehetra amin'ny ainanao zao fampianarana izao de fanasokafanao ny sain'ny olona mba hibebaka izy ka ho sitrana sy adiady ena maniry mafy mba hovonjenany io azany mahatonga na mangataka ny fanainao masina tena hiparitaka manerana n'izao tontolo zao
isitona ny olona iverina sy hitodika ho any aminao dia hiantsony zay rehetra voantso voalahatra ho any amin'ny Ehosoa ho valin'ilay ranalatsany. Sokafiny sain'ny olona mba tena halala amin'izay izy dada malay avao voninahitra anao mandrakizay. Amin'ny anaranao Ehosoa no an'izany vavaka rehetra izany. Halleluia, amen. Dia miraso tsika rehetra samy teny Ehosoa indray ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana darana faharoa ambin'ny folo indray teny Ehosoa daholo.